Ifaliana trandry namana malala no miaraka amintsika amin'ity fandarana tena tiantsika ity, fampahirezana hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny hoe resaka lohahevitra momba ny talenta sy ny fotoana, ny vola, ireo zavatra izay nomen'Andriamanitra antsika hainy itsika. Andeha ho ampiasaina ho voninahitr'Andriamanitra ireny zavatra nomen'Andriamanitra antsika ireny. Efa niresantsika tany aloha fa misy ny vatantenantsika aoka ho ampiasaina ho voninahitr'Andriamanitra. Misy ny talentantsika, ireo fanomezam-pahasoavana, zavatra haitsika, ampiasao ho voninahitr'Andriamanitra. Misy ny volantsika, ampiasao ho voninahitr'Andriamanitra, ary ny fotoanantsika. Ireo zavatra efatra ireo zany le fanomezana izay omen'Andriamanitra ny tsirairay avy. Ka andeha ho ampiasaina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ireny. Tsy ho fireharian'ny tenantsika na ho fanambonian'ny tena na ahatonga antsika hisarika ny fisainan'ny olona eo amintsika. Misy karazan'olona dia ohatran'izany mihitsy. Misy an'le fomba fiteny hoe mirehare, mieboebo, fa aoka ho voninahitr'Andriamanitra. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 5:9-20. Fa izay rehetra manana dia omena, ka hanambe izy. Fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany azy dia ho alaina aminy. Fantatsika rehetra io tantara io. Tantaran'ilay lehilahy manan-karena, nanana hafananana ka andeha any an-tany lavitra izy dia nomeny ny mpanompony. Ny ray nomena 5, ny ray nomena 3, ny ray nomena anankiray. Le nomena 5 nampitombo, le nomena 3 nampitombo, fa le nomena 1 kosa nalahelo izy, ohatrany kely loatra nomena azy, nalevony ny azy, tsy nampitomboiny. Tonga ny tompony miteny hoe tena tsy nahatoky ianao, ka ireo izay kely ara no ananany dia alaina aminy. Manambara n'ilay nomena talenta ray. Tsy ny fanomezana lehibe sy miavaka ihany no takian'Andriamanitra sy akasitrahany amintsika, fa ny zavatra kely ihany koa. Oka zany tsika tsy hoe ny any tena ilaiko zavatra ngeza be, ampalaza, ampisongadana. Misy dia manana an'izany toe-tsaina zany. Zay mampisongadana ihany ny azy ny ataony, fa zay tsy mampisongadana azy tsy ataony. Zay manambonimbony ny toetrany sy ny taliny manome voninahitra, iny ny azy. Tena misy olona tena mialatsiny amin'le fiteny hoe matim-boninahitra mihitsy. Dia rehefa tsy azo ny voninahitra dia tsy manao izy. Fa na amin'ny zavatra kely azy dia tokony hisaorantsika ary tokony homentsika an'Andriamanitra. Tokony hisezaka atao zany ny rehetra mba afaka hanomeo an'Andriamanitra. Ny sasany mena betsaka, ny sasany mena tontolo, ny sasany mena kely, fa dia aoka ho ampiasaina amin'ny voninahitr'Andriamanitra, hiderana an'Andriamanitra ireny toe-javatra ireny. Ry namana, efa miomana hiverina Jesosy Kristy, io avy andray antsika. Ka amin'izay fotoana izay dia amin'ny fotoana hatongavana dia ampamoaka ireo rehetra izay nomeny antsika izy. Aiza ny nampiasainao, nataonao inona, ho amin'ny tsara sa ho amin'ny ratsy, ho amin'ny voninahitra sa ho amin'ny fireharenao manokana. Dia hiteny izy manao hoe haitsika rehetra le teny, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Ampiasao izay nomen'Andriamanitra anao. Satana koa dia izao, amperinasa mihitsy izy ka ny asa ataony dia anakana anao, anakana tsy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta izay nomen'Andriamanitra anao ho amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ary manana hevim-petsy be dehibe mihitsy io devoly io. Anakanana antsika tsy hampiasa ny talentantsika. Ary indraindray rehefa entin'ireny ampo reny isika eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia lasa ohatrany hoe manamarina an'le hoe za tsy hanao an'izao, za tsy hampiasa ny ohatran'izao. Ireny rehetra ireny dia avy amin'ny devoly. Raha vao manakana antsika tsy hanao ny asan'Andriamanitra, avy amin'ny Satana. Noho izany, ampiasao ny talenta, aoka hifoha isika mianakavy, aoka hialana ny torimaso fa hantombotra Kristy sy ny fotoana, ampamoany ny talenta izay nomeny antsika. Zao zany ny fotoana tokony hamoahana ny talenta rehetra. Mihira ianao, alefaso voninahitr'Andriamanitra, miofany, meteza ho tariana, ampianarina. Mahay mitory-teny ianao, ataovy. Mahay mandray vahiny ianao, ataovy. Mahay manao asa soa ianao, ataovy. Mahay maka namana ianao, ataovy. Ny zavatra rehetra zay azo atao dia ataovy. Misokatra masina manao hoe ataovy zay rehetra azonao atao, fa any ambanin'ny tany tsy misy ninninina azo atao intsony. Zao no fotoana
ahafahantsika mampiasa ny fanomezam-pahasoavana talenta zay nomen'Andriamanitra antsika. Zao ny fotoana mba hikatsahana ny fahadiovana sy ny fahamasinan'ny toetra ka handraisantsika ny akanjo fotsy mba hahatonga antsika ho vonina hanatrika ilay lanonany fampakaram-bady, fety ny fampakaram-bady. De eo am'izay tsika de hipoatsatoka am' Jesosy Kristy, atolotsika azy ny voninahitra eo amin'ny tongony hoe misaotra anao fahavoavonsy. Ny talenta zay nomenao nampiasaiko, tsy nahavita firy fa de nampiasaiko teo mba ny fahasoavanao. De hisaotra antsika ny tompo manao hoe nahatoky tamin'ny kely ianao de ho tendreko mpanapaka ny be. Tahiny ianao, ambininy ianao am'ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana zay nomeny tompo anao. De itsika hiaraka hivavaka. Tompo tsara misaotra anao zay menao lesona lehibe afatra mafonja, samy mena talenta izay fanomezam-pahasoavana. Ampio mba tsy handevy talenta, anafina ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana, fampiasa izany ho vonina hatry ny anaranao. Ka sio ny fonay tsirairay avy ary ampio izay ampiasa ny talentanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.